Mpifaliana trano indray no iarabanantsika rehetra fanaraka tsy tapaka ny televiziona nagabe amin'ity an'ity faly be indray izay mandroso ao tokantranonareo amin'izao takarivo izao mino fa ianao ihany koa efa faly indraindray ny fandarantsika amin'ity an'ity ny loha hevitrintsika moa amin'ity an'ity alohan'ny fampiaravahantsika dia miresaka manokana tamin'ny herintsika miresaka manokana mikasika ny amin'ny kristianina na ny amin'ny tany arabo ary ny invitentsika manokana tao anatin'izay ny kristianina any Egypta androantsika dia andraindray kristianina any amin'ny tany arabo fa raisitsika eny faritra Libanon iny dia alohan'ny idirantsika anatin'izay aloha dia efa vonibonina daholo ny ekipa miarabanareo rehetrarehetra misy any Ravavy Malala izay anolotra ny fandaharana androany journalista ao ihany koa i Ravavy Elia tsy adintsika no amin'ny lafiny teknika izay misy any Ramatoa Victoire dia miarabantsika rehetra ary rehefa avy eo tsika dia andray ny vahintsika fa omeko antsika aloha ny fitenenana. Ya tahiny Jesosy daholo dia tonga soa daholo dia manona ny fiadan'ny tompo amintsika rehetra. Fiadarana ho antsika rehetra ao ihany koa misy any Taty Eli moa izany izay fiara-ny asa amin'ity an'ity anolotra ametraka ny fanontaniana ihany koa anisan'ny journalista izay iara-iasa amintsika amin'ity an'ity miarabanao Taty Eli tonga soa tanatin'ny fandaharana indray. Miarabantsika tsara avy nahatratran'izao arivan'izao indray dia ekany ny fitarian'ny fanahy masina mandrakariva iarahantsika miresaka eto dia tahiny Jesosy daholo tsika tsiraray avy Amen, amen. Dia izany dia manana vahiny manokana tsika androany misy andreo rahavavitsika avy any Liban satria Liban ny vahintsika androany iresaka manokana ny amin'ny kristiana dia misy any amin'ny faritra Liban maro ny zavatra mety ho hitantsika ao anatin'izany androany fa aleo aloha ngamba ho raisintsika ny vahintsika izay misy any Ravavy Elalia Ravavy Claudine eo ihany koa Ravavy Julia miarabanareo telo miravavy manaiky ny vahiny atao amin'ny fandaharana amin'ity takarivo ity menanareo ny fitenenana. Amen dia tsirairay avy hatrany dia hitafavoretin'izay amin'izao fandaharana televiziona zao agape izao dia faly miarabanareo zahay solotena avy aty dia fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Amen. Amen. Ia dia faly mandray anareo moa izany ny faly mandray anareo ny televiziona agape Ravavy Eulalie amenanao ny fitenenana ihany koa. Miarabantsika faninaran'ny Jesosy dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy anatin'izao fandaharana ny televiziona agape izao tahiny tompo rehetra. Amen. Tahiny Jesosy Ravavy misy any Ravavy Julia ihany koa vahintsika amin'ity an'ity menanao ny fitenenana Ravavy. Akasika ka nanome ny fitenenana dia famirabantsika rehetra fanaraka an'izao fandaharany TV agape izao dia tonga amintsika ny fiadanan'ny tompo dia misaotra anareo nampiatrano anay anatin'izao fandaharana izao. Amen. Ia misy izay fa hitondra zavatra goavana be nareo androany fampahirezana ho an'ny fiainantsika maneran-tany ihany koa satria moa ny agape dia arak'izay maha-agape anazy izay dia agape maneran-tany dia alohan'ny zavatra rehetra efa niaraban'ny teknisian amintsika ao ambadimbadika ao izay mikarakara manakokosa amin'izao fandaharana izao fa alohan'ny idirantsika ao anatin'ny tena famelabelarana ho fandraisantsika an'ireo vahiny ihany koa dia tsara ngamba ny zakantsika amin'izao fotoana izao apetrakantsika eo ampelantanan'i Jesosy ny fotoana rehetra izay ataontsika eto mba eo ambany fitarihan'ny fanahy masina hatrany dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Misaotranao izay Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao misaotranao ihany koa ny amin'izao fandaharana izao izay fampahirezana ho an'olona rehetrarehetra maneran-tany tompo ary ny ahafantaranay marina ihany koa ny amin'ny kristianina izay maneran-tany satria maro dia maro ny kristianina maneran-tany amin'izao fotoana izao
apetraka eo ampelantananao ary Jesosy ny vahiny androany dia ireo rahavavy efa any Liban, ianao no hiasa mahery eto fanahy masina, ianao ny hanolo-tsaina azy ireo, ianao ny ampahery azy ireo ihany koa ary ampahery manokana ny mpiaino rehetrarehetra maneran-tany ianao androany. Dia misaotra Jesosy fa ety ny fanatrehanao ary amin'ny anaranao Jesosy eo no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Amen. Dia avy hatrany moa tsika dia iroso avy hatrany ao anatin'ny dinidinika ambany tafontrano moa izany fa misy mpiara-miasa miaraka amin'iketo ameko anareo mirahavavy avy hatrany angamba ny fanontaniana voalohany izay ho apetrakintsika amin'ireto vahiny izay efa vonimbonina ato reto ka dia ameko anao avy hatrany rahavavy malala ny fitenenana. Misaotra betsaka rahavavy Chantal nanome fitenenana. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra dia misaotra betsaka anareo avy any Liban izany nanaiky vahiny amin'ity androany ity. Dia araky ny hitantsika moa tsy misy miafina fa miharihary dia ao anatin'ny tany miady ianareo amin'izao fotoana izao. Dia ny fanontaniana tiako apetraka voalohany aloha dia hoe manahoana ianareo? Comment allez-vous? Manahoana ny fahasalamanareo na ara-tsaina na ara-batana? Mba azonareo tenenanay eto ve hoe manahoana nareo? Amin'ny teny vazaha moa izany dia hoe comment allez-vous? Iza no andray fitenenana rahavavy Eulalie sa rahavavy Claudine amin'ny voalohany izay amaly? Eny ary raisiko aloha ny fitenenana ary dia faly miaraba antsika rehetra mamerina fiarabana hatrany dia zahay dia isaorana ny tompo lehibe fa mbola velonaina trapamonjena na dia ao anatin'izao ady izao aza dia tena hoe isaorana ny tompo manokana mbola fiarovany ny fahasalamana ny heri-tanjaka izay mbola omeny isan'andro isan'andro dia tena hoe tompo izany. Amen. Amen. Rahavavy Eulalie ao ve ianao? Tapaka izy teo? Somary araroantsika ihany moa ny connexion izy ireo satria somary tapatapaka izy ireo ka tsara angamba dia afaka tonga dia anontaniantsika avy hatrany izy ireo ny votoatin'ny resaka izay iarahantsika eto amin'ity arivo ity satria somary tapatapaka ny connexion dia meko antsika avy hatrany angamba ny fanontaniana satria vonjivonjena izy ireo androany dia fanontaniana voalohany angamba no tsara apetrakintsika avy hatrany. Ia. Omeko antaty Eli angamba ny fanontaniana manaraka fa nametraka fanontaniana voalohany izaho teo. Ohatra name fitenenana ny fanontaniana vao mipetraka ao anatin'ny fo dia hoe malagasy tonga any Liban. Miarabana antsika ianareo a Liban mba manontany kely hoe ianareo ve kristiana niala tany Madagasikara tonga tao? Ianareo ve nanao ahoana izany hoe toerana na kristiana tonga tany Liban tany? Ao anatin'izany koa raha nanao fanadihadiana misy hoe maronite. Nareo ve niditra ao anatin'izay groupena kristiana izay hoe maronite izay? Sa inona moa izany tena dikan'izay maronite izay? Sa resy zareo silamo sa inona moa izany tena dinan'izany? Manahoana ny fiangonana misy anareo? Ny fiatombohany hoe fiangonana misy anareo? Saotra tompoko. Raha izy koa avy hatrany angamba izay famaliana ny fanontanian'ny rahavavy Elie izay makasitraka amin'ny fanontaniana napetraka. Izaho moa izany rahavavy Julia efa tsy any Liban intsony fa efa nentin'ny tompo aty France indray fa niasa tany Liban izany tonga tany Liban nanomboka tamin'ny taona 2007 jusqu'à 2022 izany hoe fotoana naharitraritra izany nipetrahako tany Liban. Dia araka ny fanontanian'ny rahavavy Elie teo hoe efa kristiana ve niala tany Madagasikara tonga tany Liban? Eny tompoko. Izaho zany efa nivavaka efa tena hoe kristiana hatramin'ny fahakely moa izany dia zanaka ao anatin'ny finoana kristiana
dia noho ny fiainana misy zany tao amin'ny tokantrano saram-panambadiana dia voatery tsy maintsy nakany Liban mba ahafahako mamelona ny zanako. Dia tonga tany Liban dia mbola nivavaka ihany tena hoe nitana ny finoako hatrany amin'ny Jesosy Kristy. Izany hoe tamin'ny fiangonana protestant zany no nivavaka. Dia rehefa tonga tany Liban dia mbola nahita n'ilay fiangonana niangonako tany Madagasikara. Dia eto amin'ilay fanazavana zany hoe natongavana tany Liban dia tena hoe hitako hoe fitondran'Andriamanitra zany tena hoe nanovan'Andriamanitra ny fiainako. Tsy hoe za efa kristianina tany Madagasikara dia kristianina izay, fa tonga tany Liban zany no tena hoe nahatsapako hoe tena kristianina marina, tena hoe niorina tamin'ny finoako an'i Jesosy Kristy, satria tany Liban no tena nahafantarako an'i Jesosy zany. Tany zany no tena namonjen'Andriamanitra dia tena hoe isaorako be dia be an'Andriamanitra. Dia ao Liban moa zany raha jerena amin'ny ankapobeny dia misy ny kristianina dia misy ny silamo. Dia araka ny fanontaniany Ravavy teo hoe maronita izay zany ohatrany hoe tsy dia mbola fantatro loatra zany mikasika an'izay, fa izay tsy ao anatin'izay zany fa tao anatin'ny fiangonana malalaka, afaka mivavaka, afaka manompo, tsy teriterena. Dia isaorana an'Andriamanitra moa ny fijoroan'ny fiangonana Agape tonga tany Liban tamin'ny taona 2017. Dia anisan'ny hoe izay zany no nampiasain'ny Tompo nanangana ny fiangonana, nijoroan'ny fiangonana ao Liban izay misy hatramin'izao. Dia izay angamba no azoko amaliana ny fanontaniany Ravavy teo, fa mbola omeko ny Ravavy manaraka raha mbola misy anampy amin'ilay faliparitany. Makasitraka tompoko. Makasitraka anao Ravavy Juliany amin'izay. Ravavy Malala sara manana fanontaniana manaraka indray ianao petraka amin'ny Ravavy Claudine sy Ravavy Elali ihany koa moa izay mbola any Liban amin'izao fotoana izao, ary mino fa manan-kambara ihany koa izy ireo mikasika an'izay hoe fiangonana any Liban izay. Marihana moa fa fiangonana gasy izy io, fiangonana Agape niorina araka voalazan'ny Ravavy Juliany teo hoe tamin'ny 2017 no niorena ny fiangonana tany Liban, ary mbola misy ilay izy mandrak'androany. Ka meko anao ny fitenenana Ravavy Malala, fa mino fa manan-kambara izy miravavy amin'izay fanontaniana apetraka eo. Eny ary apetrako amin'ny Ravavy Elali ngamba ny fitenena dia amin'izay tsika mandrosondroso. Dia hono Ravavy Elali ianao ve efa kristianina ny tonga tany Libanona, sa tany a Libanona ianao vao kristianina? Vao lasa kristianina? Makasitraka Ravavy Malala amin'ny fanontaniana. Dia izaho moa zany efa kristianina ihany ny tany Madagasikara, fa mbola tsy tena hoe le tena nanosy tena zany, fa le fiangonana moa zany, fiangonana lehibe, le fiangonana razana. Dia tonga tatsika zany vao tena hoe nanosy tena ho an'i Jesosy, izay vao tena hoe nanovoso amin'ilay hoe fiainana maha-kristianina. Dia vao tonga taty voalohany moa zany dia tsy afaka mivoaka mihitsy fa miaraka amin'ny mpampiasa. Dia mety ny mpampiasa mivavaka ny fiangonana zareo nefa ny zareo moa zany arabo ny teny, dia tsy mahafantatra ny inona fa zareo kristianina. Izany hoe zany niasa tamin'ny kristianina foana hatramin'izay, fa in'izay mandeha zany niasa tamin'ny silamo. Izany hoe ny silamo eto fa somary vitsivitsy fa ny ankabeazan'ny mpampiasa eto zany dia kristianina daholo. Dia ohatr'izay zany natao izany hoe tsy tamin'ny Agape fa talohan'io taloha natoravan'ny Agape zany efa nisy fiangonana nijoroako nanolorako tena nafitany batisa, fa ny tonga moa zany ny Agape dia mifindra satria tsy fiteny gasy na le fiangonana teo aloha.
dia tapan'ny akabe zany vao tena hoe nandroso e, tena hoe isaorana an' Jesosy ny nanangana ny fiangonana agape eto Advance dia tinaitra ho an'i Jesosy fa tato zany vao tena hoe nandroso tonga taty mihitsy zany vao tena hoe kristianina tena izy zay tena misaotra betsaka amen, misaotra betsaka ny amin'ny valiteninao. Dia raha araka ny resadresantsika teo moa zany dia eny fa hoe misy kristianina maro ihany any amin'ny tany Libanona. Donc zany raha mieritreritra manokana dia ohatrany hoe manana liberté ihany nareo zany amin'ny alalan'ny fiselebrena na ny fankalazana ny culte en général. Manahoana ny hevitrareo amin'izay, manahoana ny hevitrao rahavavy Eulalie, rehefa avy eo moa zany mitodika amin'ny rahavavy Claudine hoe andefasana an'le izy hoe misy fotoana ihany moa zany fepetra ihany raha tsika amin'ilay fotoana dia tonga dia mitodika amin'ny rahavavy Eulalie aloha zany dia avy eo tsika mitodika amin'ny rahavavy Claudine. Makasitraka dia momba an'ilay hoe fivavahana moa zany amin'ny maha kristianina ny zareo na dia hoe tsy kristianina fiangonana mifohatra antsika fa ny akabeazan'ny olona eto aloha zany dia tena hoe katolika daholo mihitsy. Za zany hatramin'ny nanoloram-tena ho an'i Jesosy tamin'ny sign'ny agape ity dia tena hoe malalaka satria za miteny fotra mihitsy amin'ny mpampiasa hoe za mivavaka dia za manana fotoana ohatr'izao hivavahana dia mamelana malalaka izy mandrakatrano zao moa zany ato amin'ny mpampiasa dia tena libre mihitsy hoe andeha mivavaka dia tsisy sakatsakana mihitsy na ny fandehanana ako mandeha isan'alahady satria za misy andraikitra tena hoe resahako aminazy ohatrao satria indraindray ianao sakanana hoe amin'izao hoe fotoana niady zao moa zany dia matahotra ry zareo dia tsy apela mandeha mivoaka fa zaho zany miteny aminy hoe Andriamanitra miaro atsika tsy hoe za rehefa izay sisiny moa zany raha matovy iray ihany no mpampiasa fa dia teneniko izy hoe miaro atsika Andriamanitra zany dia mivavaka dia tsisy sakatsakana loatra dia tena hoe malalaka ilay fanonfonan'Andriamanitra voninahitra ho an'i Jesosy fa izy atony mandamy. Amen, alleluia, misaotra ny tompo, misaotra betsaka rahavavy ny ampalitenao dia mitodika aminao rahavavy Claudine ametraka fanontaniana kely ianao ve efa kristianina ianao tonga tao Libanona sa atao vao tena ohatran'ny izay fanontanianako amin'ny rahavavy Eulalie izay sa tao Libanona mihitsy ianao vao lasa hoe tena kristianina? Manina dia makasitraka ny amin'izay fanontaniana izay dia za moa zany efa kristianina efa vita batisa tany Madagasikara fa rehefa tonga taty dia tao anatin'ny contrat 3 taona zany contrat tamin'ny vao tonga taty voalohany 3 taona dia tsy mahazo mivoaka fa midy amatrano foana ohatran'ny sanatria ohatran'ny reny gadra reny zany dia teo amin'ny fa 2 ans et demi zany dia saraka ny patronako dia nanaraka le madamako tany amin'ny nisy anazy tany amin'ny mamany tany dia mipetraka tany zahay 6 dia rehefa mipetraka tany zahay 6 dia niady izy mirahavavy mpiray tapo dia vononon'le rahavavy le ramatoa zany dia niala tao amin'ny zareo satria nitomany be dia nankany amin'ny birao dia rehefa tonga tany dia niova patron hafa dia rehefa tonga patron hafa aloha za dia nahita patron raha tsy fanahy be mbola akoatran'izay ndraiky koa mbola maison be dia 3 mois fotsiny koa zany niasa tao dia tsy momendry zareo ny karama fa niasa maina fotsiny nandritra ny 3 mois dia mifanotelony dia ny patron anankiray kristianina no findrako dia tao anatin'izay dia nanomboka tena hoe nangetaheta hoe tena tao anatin'izay fotoana lavalava izay aloha dia tena hoe mivavaka fa tsy nahita an'izany hoe fiangonana zany ary tena naniry nangetaheta hoe nahitady an'izany fiangonana zany dia tato amin'ny patronako fanotelony vao nanomboka ohatrany hoe nahazo liberté zany nahazo hoe congé zany nefa indray ilay izy amin'io congé andavanandro nomeny fa tsy andro dia rehefa izay dia teny moa nanana hetaheta teny foana dia nena moa tamin'izany dia nangoniko tao foana moa ny hoe ny apolikarenako sy ny rakotrako zany dia tena hoe nataoko amin'ny enveloppe dia raina Jesosy dia tena hoe ny fifadikana moa zany tsy nitapahako mihitsy hoe fifadikana isaky ny sabotsy voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'izany dia
rehefa tonga taty dia niala tao amin'ny olo patroako indray dia nifindra tany amin'ny hôtely dia tsy contrat tsony zany fa libre be amin'izay dia nanomboka tany dia mifanena tamin'ny vadiko dia rehefa mifanena tamin'ny vadiko dia nanomboka ohatrany hoe tsy ohatrany hoe lasa miverin-dalana zany tsy niaina tamin'ny anatsony tsy niaina taony hoe fiainana hoe niaraka tamin'ny Jesosy tsony dia tena hoe nandalo sedra nandalo ady dia rehefa tena hoe alohan'ny hoaterahako zany tonga taty mpanompon'Andriamanitra reto ny fiangonana agape dia tena hoe teo nanomboka tena verina tamin'ny Jesosy indray hoe verina tamin'ny fitiavana voalohany dia voninahitra zay tena hoe niarahana tamin'ny fiangonana agape dia tena hoe niditra indray verina tamin'ny tompo dia voninahitra ho anazy rery ihany tao anatin'izay zavatra setraina rehetrarehetra zay dia zay tompony misaotra betsaka ny amin'ny fahafiteninao dia voninahitra ho an'i Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny agape maneran-tany dia araka ny eritreritrao ve hoe antso avy amin'ny Andriamanitra sa safidy inona ny antony nisafidianao andehanana ny amin'ny tany Libanona sa antso avy amin'Andriamanitra ve nitarika anao tonga amin'izany tany Libanona izany? Mankasitraka ny amin'ny fanontaniana ny amin'ny zay ny azo vavalana izay dia tena mankasitraka ary mino fa tena hoe antson'Andriamanitra anahy satria tena raha tsy taty amin'ity tany Libanona ity angambany dia ataoko hoe tsy mifanena tamin'ny fiangonana agape aloha voalohany indrindra dia tena hoe nahitako ny zavatra tena hoe tao anaty zany hoe fiainam-pampoana tena hoe efa nanompo tany Madagasikara fa betsaka ny zavatra tsy fantako betsaka ny zavatra tsy tao anatiny tsy fahalalana zany na dia ataoko hoe fiangonana fo efa vita batisa tany fa tato amin'ny fiangonana agape dia tena hoe meko voninahitra ny tompo tena hoe dia raiko Jesosy satria nahafantarako zavatra be dabe nianarako zavatra be dabe ary tena nitondrako tena Jesosy no meko voninahitra amen dia mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany kokoa tao anatin'izay dia tena hoe fantako hoe nitondran'Andriamanitra na eto na dia ataoko ny fiarovany hatramin'izao asa dia tena hitako hoe antson'Andriamanitra satria izy dia tena hoe manavaka ny mpanompony amen mankasitraka raha vaviny amin'izany valiteninao tena hoe mankahery izany dia ny namako raha vavy Eli mety mihinana fanontaniana ameko anao fitenenana saotrana ny fitenenana dia ny fanontaniana manaraka apetrako indray dia manahoana ny hoe fitoriana filazantsara amin'ny olona tsy mitovy aminareo olona tsy kristianina na hoe olona tena hoe athée ahoana ny fijoroana maha-kristianina mitoerana sarotsarotra ihany nitoriana filazantsara malalaka ihany ve nareo sa voateritery sa dia nareo saminareo ihany vorivory ao ve sa mampandroso olona hafa ihany nareo ve sa manenjika olona hoe manao suivi amin'ireny hoe raha mitory nareo araka ihany ve ny manao suivi amin'ireny olona hoe olona toriana filazantsara reny sotra toko metsika ny vavelaliany fitenenana makasitraka raha vavy amin'ny fanontaniana ny toriana filazantsara aloha eto tsy dia hoe misy teritery loatra fa amin'ilay hoe olona iry zareo hoe tosy le vahiny hafa zany alohany mbola eo ihany fa malagasy mitovy aminay satria mariana fa aty tena be da be mihitsy ny malagasy mbola be da be mihitsy ny malagasy miasa aty dia ireo zany zanak'irina hatramin'izao aloha zany hoe misy ihany ny vahiny misy ny ravavy manambady vahiny hoentina mivavaka ao am-piangonana misy ny olona efa nitarihana ihany koa olona hafa firenena fa mandalo ihany moa zany reny fa ny amin'ny ankapobeny zany dia ny malagasy aloha tena nitoriana ny filazantsara eto Liban. Mapikely amin'izay fanazavana anay tsy ny raha vavy Elali izay satria izaho moa zany efa tany Liban ihany koa
dia efa anisan'ny hoe mpiandraikitra tao anatin'ny fiangonana agape tany Liban. Dia marina zany aloha fa misy programa foana zany ao am-piangonana. Dia paikady tena hoe naintin'ny fiangonana zany hitorinan'ny filazantsara tany amin'ny toerana any Liban iny dia manao programa izay ohatra hoe misy ankizy manana anniversaire ao am-piangonana dia manasa olona any ivelany izay. Dia rehefa tonga koa moa ny mpanompon'Andriamanitra ry pastera sy ny ekipa manao évangélisation dia tena hoe mandefa fanasana izay amin'ny rehetra mihitsy tsy hanavahana mihitsy zany na iza dia tena hoe amena fanasana daholo. Dia tena misy tonga mihitsy ny hoe hafa firenena tonga. Dia misy koa moa araka nefa nazavain-dravavy elaly teo hoe misy ny rahavavy manambady hafa firenena any dia taona an'ireny ihany koa dia tonga ry zareo tena hoe tonga mihitsy. Dia tena hoe isaorana ny tompo zany fa ny fivavahana hoe ahafahana manompo ao Liban tena malalaka tsisy hoe atahorana hoe matahotra sao dia hoe enjehan'ny fanjakana na hoe sao dia samborin'ny polisy tsisy an'izany mihitsy ihany fa tena hoe afaka manompo malalaka na any amin'ny mpampiasanao ianao rehefa manazava miteny dia tena hoe omendry zareo fahafahana tanteraka. Ohatrana manokana moa tena hoe ijoroko avombelona fa izay hoe ny ankamaroan'ny olona any dia kristianina fa katolika ary zareo dia comprendre anao tsara mihitsy zany amin'ny zavatra hoe mampangetaheta za zany rehefa hoe nanomboka tena hoe nandray an' Jesosy dia tonga tany Liban ny mpanompon'Andriamanitra ry pastera Mario nanangana nampiorina ny fiangonana agape dia tena hoe nanana fahasahiana ihany koa mijoro tao amin'ny patronako tao amin'ny toeram-piasako ana misy programa aza ohatra hoe manao zoom dia tena teneniko an'zareo hoe manana anjara dia tena omeny fahafahana malalaka mihitsy hoe tsy azo elingelena izy fa misy programa ataony ao amin'ny fiangonana. Dia efa nisy fotoana mihitsy arany tena fa omena anarana hoe pastera mihitsy ianao dia ianao za tsy mbola pastera fa efa maka ny toeran'ny pastera hoe apetraka manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Dia tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra ihany. Amen. Aleluia, mahafinaritra be mihitsy mahita anareo amin'ny sary tena hita ny raha io sary iny jerentsika dia tena hita hoe misy fifandraisana tsara nareo malagasy any. Misy firaisan-kina ahoana ny hevitrao ravavy Claudine? Misy firaisan-kina, misy fifaliana, misy tsikitsiky, ahoana ny hevitrao ravavy manoloana an'izay? Mankasitraka ny amin'ny fanontaniana tena zany aloha dia zavatra tena hoe misy indrindra moa fa rehefa tena hoe fionam-be izay amin'ny isaky ny alahady koa moa zany dia tena hoe tsy ferana fa tena hoe mahafinaritra tena hoe dia raina Jesosy ila tsy te hoe hisaraka mihitsy zany rehefa tafaraka ao fa dia tena hoe feno fifaliana foana, feno firaisam-poana, tena fifankatiavana zany tena dia raina Jesosy fa mahafinaritra isaorana ny tompo. Amen. Ia tazantsika eto moa zany agape vonisy voalohany indrindra tamin'ny 2017 reto sary hitantsika reto misy gasy maro be mihitsy moa tena mahafinaritra tokoa izy ireo satria hatramin'iny fotoana iny zany dia miorina ny fiangonana hatramin'izao ary mbola misy ny fiangonana ho antsika izany a Liban mety hoe mitady fiangonana misy ny fiangonana gasy ao a Liban araka ireny hitantsika amin'ny sary ireny. Dia misy andreo rahavavy ireo moa zany dia aza misalasala manatona azy raha ohatra ka mangetaheta ianao hitady an' Jesosy. Dia misy ny fiangonana izay ahafahana mitaiza manokana ihany koa ny ara-panahinao. Ka irosa amin'ny fanontaniana manaraka tsika rahavavy malala sa ny fanontaniana manaraka tsika apetraka avy hatrany indray amin'ireto vahintsika reto. Eny ary misaotra rahavavy
Amin'izao fotoana miotakotaka izao moa izany dia ohatran'ny mikitika kely ny saiko sy ny eritreritro tato ho ato hoe manahoana ny fiainam-panahinareo, nisy zavatra niova ve, misy fiovana ve teo amin'ny lafin'ny fanompoana sa manahoana. Izay izany no fanontaniako. Omeko anao Rahavavy Eulaline fitenena. Makasitraka amin'ny fanontaniana Rahavavy Malala. Manoloana ny zava-misy moa izany dia tena hoe vao mainka ary mampirisika mifikitra amin'ny Jesosy. Tena mivavaka izany e, tena hoe mazoto mivavaka satria fantatra hoe Andriamanitra rery ihany no hamonjy anay, hiaro anay aty amin'ny toerany ity, amin'ity fireneny ity, satria tsisy afa-tsy Andriamanitra izy ihany no mahavonjy atsika, izy no ariko sy hery ho atsika, araka le tenin'ny mpanao salamo hoe Jehova mivatery dia arovana ho atsika. Dia tena arakaraka ny zava-misy izany dia tena hoe mampandroso mivavaka, tena mampandroso mifikitra amin'ny Jesosy. Izay izany no tena hoe tsapako amin'izao fotoana izao, ary tsy hoe tamin'ity ihany fa nisy ihany koa efa nisy nitany tamin'ny herintaona février 2023 iny hoe nampo ny ara-panahy hoe tena mila ny Jesosy satria efa fantatra hoe zavatra efa voalaza any amin'ny Baiboly sarana amin'ny Baiboly dia tena hoe maika Andriamanitra plus misokatra foana vao maika izany hoe mangetaheta ny Jesosy. Izay izany ianahy aloha ny amiko manokana fahatsapako ny zava-misy dia mampirisika tena androso hatrany amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Amen. Dia voninahitra dia raina Jesosy. Manahoana ny hevitrao Rahavavy Claudine momba an'izay? Nisy fiovana, ny amahery, nisy hotakotaka kely ve ao anatinao? Manahoana ny hevitrao momba an'izay Rahavavy? Amen. Ie, dia ny amin'ny fanontaniana izay moa izany dia tena hoe araka ny tenin'ny Rahavavy Eulaline teo fa vao mainka mampifikitra mafy amin'ny Jesosy satria izy rery ihany ny Andriamanitra tokana afaka mahavonjy anay amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia tena hoe mifikitra tanteraka amin'ny Jesosy mampitombo ny fiainam-panahy, ny fiainam-bavaka miaraka amin'ny Jesosy. Dia tena hoe malalaka moa izany ny hoe tsisy sakatsakana fa dia tena hoe mbola vao maika tena hoe mampitombo ny fiainam-bavaka izany indrindra fa mifankaneana fiangonana moa dia tsy atao masakana zavatra misy dia voninahitra ho any. Amen. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy. Dia izaho moa mino fa na ny fijery na ny mpanaraka mivatana an'ity fandaharan'ity dia samy mitondra am-bavaka ho anareo rehetrany, mahatsiaro anareo am-bavaka amin'izao hotahotaka izao, ary tena hoe tsapanay fa tena hoe tena mafy mampatahotra izany hoe eo amin'ny toerana hipetrahanao izany misy bomba milatsaka sy ny sisa fa dia mampahery anareo izany izay dia mitondra am-bavaka ho anareo. Dia fanontaniako hoe tsapanareo ve izay hery mivavaka hoentin'ny olona ho anareo avy aty ambadika izay? Tsapanareo Rahavavy ve izay? Raisiko ny famaliana makasitraka. Ie, dia tena tsapanay koa izany fa tena hoe mahatsapa mahery. Misy ihany hoe ny fahasairana rehefa midoboka ny bomba fa tonga dia mandalo fotsiny fety tena hoe mivory fa raha hitako amin'ilay mpampiasako atao tena mampalahelo be satria mitevitevy andro aman'alina raha vao maheno zavatra midoboka dia tafatsangana dia tena hitanao amin'ny endro mihitsiny hoe matahotra be dia hita hoe miasa saina tena reraka izy fa zay aloha izany izay ny anahy tsapako hoe mahery dia makasitraka indrindra anareo mitondra am-bavaka dia tena mitondra hery ho anay dia izy sady le izy tsy dia tena hoe ty aminay moa izany efa lavitra be fa tena le fidobo le izy kosa aloha dia tena manaitra tanteraka. Indraindray ianao efa anatin'ny toromaso maheno tangana tena hoe Jesosy manala ny tahotra manome fiadanana koa na dia misy ary izay dia matoky izay fa hiaro anay hatramin'ny farany Jesosy dia makasitraka anareo deda be amin'ny fitondrana am-bavaka fa tena mahery.
Sao dia be resaka be sa taty Eli mety manana question angambany ianao? Misy fanontaniana ihany aloha faraparana hoe manahoana ny fanantenana. Iny mitovitovy ihany ny fanontaniana hoe ahoana moa tsika izany efa hoe ho avy izao Jesosy Kristy dia tsy hoe la tampoka fanontaniana hafa ihany aloha ny fanontaniako hoe dia manahoana moa izany reto tena vonona tsara daholo ve na ho avy ny bomba na ho avy Jesosy Kristy? Menina dia horaisiko moa zany ny fanontaniany taty Eli dia tena mahafinaritra fa tena hoe raha aminay manokana moa zany dia ohatran'ny tsy haiko zany hoe efa tena hoe le araky ny fitondranareo mambavaka sy izay hoe tena hoe mitoky amin'ny Jesosy hoe bomba tena hoe tena mbola mahery vaika an'olona le ohatrany hoe nampitehana teo amin'ny aéroport zany le izy tena hoe mafonja dia mafonja ary tena maro dia maro fa tsy hoe ohatry le hoe teo amin'ny aéroport indray mandeha hoe bomba mipoaka indray mandeha dia izay fa tena hoe tsapa mihitsy zany hoe ato anatinao Jesosy dia misy olona mitondra mambavaka anao koa any dia tena hoe tsisy maro ihany amin'ireo ohatrany hoe mpiara manoko zany mbola ataoko hoe tsy haiko hoe tsy dia miorina tsara be sa hoe ahoana fa zay zany zay ohatrany hoe zay mpendraikitra aloha zany dia tsy piako manokana fa tena ohatrany hoe tsy haiko hoe misy fiadanana tsy ohatrany hoe tsy mihotsina ny amin'ny zavatra miseho sy ny zavatra misy satria efa betsaka amin'ny fanantenana ary efa fantatra fa hoe vaninandro farany zao efa fisehoan'ny zavatra rehetrarehetra dia efa vonona ny amin'izany hoe ninona miseho dia vonona foana zany hoe efa izay le zavatra nampahafantarin'i Jesosy hoe tsy maintsy hitranga ary tsy maintsy ho avy ary mbola ho mafy noho izay dia tena hoe efa miorina tanteraka zany hoe vonona raha tonga Jesosy fa maro ihany moa zany amin'ireo hoe ataoko hoe mpiara-manoko ao am-piangonana mbola maro ihany ny panika be misy ny tahotra tena hoe mitabataba etsy sy eroa fa ho aminay manokana moa zany aminay mpendraikitra manokana aloha zany dia tena hoe tsy piako manokana fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tena hoe tsapa hoe miaraka aminay Jesosy tena hoe miaraka aminay Jesosy ary tena manavaka tokoa izy fa le izy moa zany iny amin'ny parti ohatrany hoe parti iny amin'ny aéroport rehetrarehetra iny aty amin'ny parti misy anay zany dia parti misy ohatrany hoe kristianina zany dia ny aty amin'ny parti misy zany ohatrany hoe tsy kasihan'ny zareo fa le toerana misy an'le musulmane rehetrarehetra ihany zany ohatrany tena hoe lasibatra anaiza zany misy toerana hoe fatany hoe misy depoana basy ato na ohatran'izany dia apoakany zareo le tena ohatrany hoe cibleny hoe tena fatany hatramin'ny tsy prix mihitsy zany dia izay mahatonga izy hoe misy mipoaka foana isan'andro hoe atsindray fa dia zany aty amin'ny faritra misy an'ny kristianina fa ny faritra misy anay zany dia tena hoe dia raina Jesosy mbola voaharo zay dia voninahitra ho an'ny tompo rery ihany amen. Alleluia. Dia maherezatra amin'ny farany daholo Amen. Misy fanontaniana manitikitika kely ny saiko ny renivohitry Liban moa zany Beyrouth dia Beyrouth c'est ça izany fitenenana azy aiza ny capitale io nareo ny fiangonana no petraka zany Beyrouth mihitsy ka sa ao mihitsy nareo ao anatiny ao mihitsy fiangonana akaiky ny kapitale fa ampiasananay zany lavitavitra mihitsy fa arak'izay tendravavy hoe toerana misy an'ireo mpafololy satria le slamo io zany mpafololy misy izay no androfahan'le zareo any Israely anazy amin'ny toerana lokoany sy da tena lavitra be anay amin'ny frontière-ny Israel sy Liban dia le any zany tena hoe fotsika tantera dia tena rava le tanàna fa aty aminay io zany tena Jesosy tsy mety misy ihany manana piasan'le zareo any dia tena mizaly aiky misy ihany fa dia hoe nambaraky karaka hoe piasan'ny vavaky marina dia mahery indrindra dia tena afanay zay fa mahery dia finoana mihitsy zany finoana Jesosy hoe izy mifamonjy izay ny tena ilaina fa raha misy nino ao anaty
matahotra ihany dia sakafona ihany fivavahana raha tsisy finoana fa dia mankasitraka tsy apamaniko mampapahy any ampiram-bava. Amen. 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 Dia mangitikitika te handray fitenenana moa za. Efa manomboka maraparana ihany tsika, efa fotoana fohy dia amarantsika fa tsy tafandromato ny teknisiana ka dia ametika fitenenana avy hatrany izy fa mino fa manana fanontaniana ho apetraka amintsika ihany koa raha na Victoire miaraka anao dia amenanao avy hatrany fitenenana. Mankasitraka indrindra raha nabavy Chantal mankasitraka nanome fitenenana dia mbola mamerina fiarahabanantsika tsirairay avy moa amin'izao fotoana zao ary mankasitraka koa ny kristianina any Liban reo ranabavy izay nanaiky ny vahiny atao amin'ny Agape TV androany. Ny fanontaniana tena hoe manikitika anao zany efa niresaka teo momba ny ady sy ny fanenjehana sy ny zavatra maro samihafa izay miseho amin'izao fotoana zao ary indrindra moa isaorana ny tompo tena hoe hery izay azonareo tena hoe mijoro tsy manaiky vozongozona fa tena hoe opportunité zany anatona betroko koa ny tompo amin'izao fotoana zao fa iverina kely ny any amin'ny mission ataony mpanompon'Andriamanitra any Liban zany za satria tena hoe mahafinaritra moa mahita mpanompon'Andriamanitra tonga any mahita anareo koa vory mahazo hery amin'izany rehetrarehetra zany dia ny fanontaniana tiako apetraka ngamba hoe sao dia misy zavatra tianareo hozaraina na fijorona vavolombelona tena hoe nanova ny fomba fijerinareo na hoe nanova ny fiainanareo zany tamin'ny talohany nahafantarana sy taoriny nahafantarana na hoe mission les missions atao any zany manoloana ny fanatrehanareo an'izao ady zao mety tsy dia mazava loatra ny fanontaniako fa hoe raha mireny zavatra tianareo hozaraina zany manoloana an'izay mission sy fandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra matetika nandalo tany reo tamin'ity taona ty raha tsy diso za dia raha misy zavatra tianareo hozaraina manoloana an'izay koa amin'ireo mahakristianina malagasy anareo any Liban. Dia mandritran'izay moa raha misy andray fitenenana dia misokatra ho antsika ny fitenenana dia manome fitenenana ho andreo izay manaraka antsika koa za dia afaka mandefa vidéo kelikely eto izay maneho ny fifandraisanareo any Liban raha sendra mandalo any mpanompon'Andriamanitra reny. Afaka naraka vidéo kely atsika dia omeko antsika ny fitenenana rehefa avy eo. Mankasitraka. Anaraka kely an'izay vidéo izay atsika alohan'ny hidirantsika amin'ny famalina izay fanontaniana izay misy sary maromaro ihany koa moa zany angatahantsika ny amin'ny lafiny teknika eo andefa an'izay sary izay mba mangetaheta sary izay fijery dia miandro sary sy vidéo. Amen. Zay vao saky teny asa mbola tapahana aloha Victoire amin'ny teknisianao mangetaheta sary koa zay ohatrany misy sary fanokafana tamin'ny évangélisation voalohany indrindra vao natao izay marihana fa namory gasy tena maro dia maro ihany koa azontsika azonao alefa kely ve ny sary azafady raha nada Victoire mba hojerentsika hoe PDB ny gasy any ary betsaka ny mangetaheta an'izay saosy mangataka an'izay sary izay. Io moa zany ny sary ary fitoriana filazantsara voalohany indrindra natao tany a Liban izay hitantsika moa aleo zareo Liban no omena fitenenana fa za tsy Liban fa ameko anareo ny fitenenana hoe ahoana ny zavatra nitranga tamin'io ahoana ny nahatongavanareo tao na falanareo ve ny fahatongavan'ny mpanompon'Andriamanitra tany azonareo ambara ve ny fihetseham-ponareo tamin'io hoe enfin misy fiangonana malagasy any tonga aty a Liban ameko anareo avy hatrany fitenenana ravavy Eulalie, ravavy Claudine na ravavy Julia. Makasitraka ravavy Chantal dia
tamin'ity tokoa moa zany fahatongavan'ny mpanofon'Andriamanitra voalohany taty Liban tamin'ny juin 2018 izy kely fa 2018 ery zareo tonga taty vo 2018 oui marina zay tamin'io moa zany dia tena hoe am'le hoe mahafiangohana na malagasy anazy hoe pasteur gasy tonga aty sady avany alavitra avany Paris dia tena hoe niezaka mihitsy tonga tamin'ny fotoana io dia tena hoe fifaliana satria araka ny voalazako hoe samybasaka am'fiangonana comprendre dia tady misy hoe misy fanofon'Andriamanitra malagasy tonga taty dia tena hoe hitanareo amin'izao hoe betabe ny olona tonga fa za moa zany tamin'io mbola tsy resy lahatra tamin'io fa voalohany izy tonga dia après tao arinan'iny angambany tao tonga indroa zareo juin octobre dia aveo janvier 2019 tena ho an'i Jesosy satria zay zany vao natsony tompo zay vao resy lahatra dia zay vao nametena ho an'i Jesosy fa aza zany tao amin'ilay fiangonana taloha vita batisa dia saika hoe hifikitra tao ihany fa araka ny hoe tsy azonao akory le zavatra torinin'ny pasteur satria teny anglais dia resy lahatra ihany dia mifindra dia nanomboka 2019 zany nifindra tato amin'ny fiangonana be dia zay no azoko ambara tena hoe fifaliana satria tamin'iny zany zareo dia tonga matetika indraindray izy indroa isa-taona intelo fa ny zava-misy moa zany efa hoe mba hoe saika ho avy indray izy amin'ity dia fafantatsika ny zava-misy dia manatena ihany zay fa tsy maintsy mbola isy ny fotoana tongavan'ny mpanofon'Andriamanitra aty amen ia ameko ny journaliste ny fitenenana sao dia misy fanontaniana tianareo apetraka efa madivadiva hifarana ihany tsika fa mbola ameko anao ny fitenenana aloha raha ohatra ka mbola misy fanontaniana raha vavy malala ho antsika mpijery ihany koa izay manatrika mivantana ato amin'ny zoom aza misalasala mametraka fanontaniana na manoratra kely eo ambany eo raha ohatra ka misy zavatra tiantsika anontaniana dia aza misalasala mametraka fanontaniana amenanareo ary ny fitenenana fanontaniana kely farapara ohatrany voasoratra anaty baiboly zay hoe libanona zay fa taratara kely lazalazao kely moa an'izay libanona zay ohatra misy zanaka vavy zay matatatarao kely azafaty izy aminareo raha mary fitenenana na vonga tsy teny ina fa etaty le ohatrany manany dia ohatrany hoe tsy mazava tsara le fanontaniana isy soratra masina misy tenin'Andriamanitra hoe zanaka inona moa nisy verset zay hoe mitsangana zanaka vavy ny libanona misy an'izay fa tsy tadito mitady io fa tsy tadito iasa le misy an'ilay izy maria amin'ny tapany manaraka tsika taty Elia ijery manokana mikasika ny amin'ny prophétique biblique zany mikasika ny amin'ny Libanona sy ny Israely dia efa fatsirivina antsika avy hatrany fa amin'ny tapany manaraka tsika dia ijery an'izay hoe inona marina moa no tena tantarany ity Libanona sy ny Israely ity inona manino ireo ny voalaza anatin'ny baiboly inona marina ny tena zavatra miafina amin'ireo dia fa manentana antsika sahady amin'ny heriny tahaka izao iroso ao anatin'izay tapany manaraka izay tsika ho fantatritsika ny marina hoe ay ve zany Libanona ohatran'izao ay ve zany Israely ohatran'izao dia amin'ny tapany manaraka tsika ny ijery an'izay fa mety mbola sarotra hirana kely zareo ny amaly an'izay ohatra dia io moa ilay tenin'Andriamanitra io alefa ny teknisiana io ao amin'ny tononkirany Solomona ilay izy tononkirany Solomona amin'ny toko faefatra amin'ny tononkina Solomona faefatra amin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hiaraka amiko avy any Libanona ianao ary ampakariko eny hiaraka amiko avy any Libanona hitazana eny atapony amany eny tapony Sinera sy Senira sy Hermone eny andavaky ny liony any atendrim-bohitry ny léopard
any léopard dia mintsika efa mitapany manaraka jerentsika inona raha zavatra finosiny io teny io a fa amenantsika ihany fitenenana raha ohatra ka mbola misy manana fanontaniana apetraka alohan'ny amara-paranantsika ho fampahirezana ihany koa ny izy mirahavavy zay ny izy telo mirahavavy zay ny vahiny teto androany sao dia mbola manana fanontaniana enao raha vavy malala ia misy fanontaniana kely farany angambany ity apetraka hoe raha mitodika amin'ny resaka ara-politika manana orientation ve nareo mirahavavy amin'ny resaka ara-politika sa mijanona ho neutre nareo amin'izao fotoana niady izao mijanona neutre ve nareo politiquement tsy haiko hoe azonareo ve nytiako tenena sa manana orientation kely nareo hoe momba ny atsy na momba ny aroa ahoana ny afaka miteny koa nareo hoe mety ho sarotsarotra ny amaly an'izay raha vavy je comprends fa omeko anao raha vavy Claudine ohatra ny mangingina ianao zany mankasitraka fitenenana raha vavy malala ie ny amiko manokana moa zany za tena manara-bavao satria liana zany za koa satria zany za efa mahay le fiteny arabo dia liana amin'ilay zavatra vaovao misy fa tsy miditra amin'ilay resaka politika hoe momba ny atsy na momba ny aria fa te afantatra ny zava-misy fotsiny zany hoe zao indray zavatra miseho na izao ny zavatra miseho dia izay fotsiny mahaliana anahy fa le hoe resaka politika tsy dia miditra loatra hoe ny amin'izay resaka politika zany tsy dia miditra zay ia misaotra fetsaka ny amin'ny valim-panontaniana mijanona neutre zany raha vavy Claudine dia ianao raha vavy Elaline manahoana ianao manoloana an'izay ie za koa torak'izay fa za raha tena tsy manaraka vaovao zany mihitsy sady za matsy ko mahay le teny arabo dia tena tsy miditra amin'ilay resaka politika mifantatra fotsiny moa zany eto hoe mikorotana ihany koa ilay fitondram-panjakana eto tsisy filoham-pirenena tsy dia samy manao izay tiany olona ohatran'ny prime ministre ny hitako le mikabaribary matetika hoe atsara ny ady ohatr'izay fa tsy dia haiko loatra rehefa amin'ilay vaovao amin'ny teny français zany za mba maheno an'ilay izy fa za tsy mahay an'ilay teny arabo mihitsy aloha izay mankasitraka raha vavy Julia sao dia manana teny kely farany par rapport amin'izay alohan'ny amara-paranantsika ny fandaharana midiny micro any vavy ametra fanontaniana kely raha vavy raha ohatra ka afaka miteny koa ia minanao fitenena rehefa avy madame pasteur ie mankasitraka indrindra raha vavy malala firinina tiako ambara angambany zany tamin'ny fipetrahako tany Liban no andresako fitenenana kely hoe toerana efa tramonela mihitsy ny toerana Liban iny zany malaza tamina ady dia talohany nandehanana akany zany dia efa niteny mihitsy ny olona hoe anao sorona ny tenanareo any anao an'izao any malaza tena hoe tanàna miady ny any Liban za zany talohany andehanana tany Liban dia tena hoe tsy neritreritra hoe ho any Liban zany mihitsiny fa noho ilay zava-misy teo amin'ny fiainako teo amin'ny tokantrano zany dia nisy olona napresika anao hoe ndana ho izy fa tsy tany Liban teneny fa tany Syrie fa hoe raha makany Liban ianao dia tsy ho tafiditra any mihitsiny satria tanàna miady tamin'ny 2006 zany efa nisy ady be mihitsiny koa tao Liban tena hoe zany ny mpiasa rehetrarehetra tao tena hoe ny olona rehetrarehetra tao tena hoe niorooro mihitsiny dia taorinan'iny amin'izay zany 2007 ny tonga tany dia izay zany mbola anana hoe ianareo andeha any ataon'olona caution délé any zany mihitsy moa ny fomba fitenin'olona zany tamin'izay fa dia izay hoe na tokony tompo zany na dia tena hoe mbola tsy mivavaka zany fa kristiana dia izay hoe nahay nametraka ny fiainana teo amin'ny Jesosy dia tena hoe soraka an'Andriamanitra manokana mihitsiny koa fa ny programan'ny tompo zany tsika tsy mahalala izay programan'ny tompo tsika tsy mahalala izay fitondran'ny tompo fa hitako hoe programan'ny tompo mihitsy teo amin'ny fiainako nitondrany anahy tany Liban ka na nisy ady na nisy inona tany Liban tany namonjen'Andriamanitra ny fanahiko
tany namonjen'Andriamanitra na raha tsy tonga tany Liban tsy tonga amin'izao toeram-pahasoavako zao dia tena hoe saorako an'Andriamanitra manokana mihitsy fa na inona zavatra nisy tao Liban za zany mbola tany Liban tao anatin'le zavatra nipoaka iny koa tena hoe ny orooro mihitsiny koa ary tamin'iny vanim-potoana iny nampiova tanteraka ny fiainana tany Liban ny tontolana avy hatrany ny zavatra rehetra tao miakatra ny vidim-piainana ny dolara tonga dia hoe $1 taloha 1500 tonga dia niakatra 100,000 tena zany tena hoe crise be mihitsy fa tena hoe saorana an'Andriamanitra fa mbola hoe voatahirina ianao voarina ianao hoe zanako ny asan'ny tanako dia adidiko tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izay no azoko ambara fa toerana tsoiko mbola manina any fa za tsy hoe raha anao asan'Andriamanitra dia tena hoe mbola vonina ny andeha any Liban tena hoe hijono vavolombelona amin'izay efa nataony tompotaniko tao a Liban ary hatramin'izao fotoana izao dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Mankasitraka raha vavy Julia efa madivadiva hifarana moa tsika raha vavy malala fa tsy manapaka anao fa madame pasteur ndray fitenenana dia amentsika azy avy hatrany angamba ny fitenenana miarabanao madame pasteur amenanao avy hatrany fitenenana tompoko. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy faly tokoa mahay ny fizarahana mikasika ny Libanona satria ho ana manokana moa dia toerana napetraka ny tompo ato-poko Liban ary isaky ny mieritreritra ny fiangonana na ny tena hoe mitempo-any zany ny foko misy moa efa napetraky pasteur ianao mihitsy ny responsable na fiangonana ny Liban napetrany amiko mihitsy ny fiangonana ny Liban ary mino fa ny tompo nametraka zay satria tena tsy hoe fitiavana ny Liban amin'ny sansana fa tena hoe ilay asan'Andriamanitra zany tena mazevatra tanatin'ny foko ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'ny fitsanganan'ny fiangonana hatramin'izao faninandro misy antsika izao saorana ny tompo ary ny sary moa dia hitantsika maro ny olona farana hitany tamin'ny voalohany koa nareo ny tena fitoriana filaza-tsara voalohany dia tena hoe feno hipoka ny grande salle hitantsika amin'izao moa ny tena anatin'ny fitariana fotoana ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tena hoe mifoko zany mitempo any fiangonana Liban menan'ny Jesosy voninahitra fa na zany ny fanontaniana kely mba tokapetraka marana na hoe manahoana kosa ny tokom-panahin'ny fiangonana nareo any Liban zao fotoana izao manoloana an'izao ady izao hoe inona ny andraisanareo an'izao zavatra mitrano zao mbola ao tsara ve ny ara-panahy inona zavatra tsapanareo matahotra ve nareo sa manavy nareo sa tena hoe tsy haiko zavatra ponareo mba tia fantatra an'izany zay atao famaranana ny fandarana androany ity voninahitra ho an'i Jesosy. Menanareo roa vavy avy any Liban angamba ny fitenenana makasitraka anao madame pasteur amin'izay fanontaniana izay raha vavy Claudine. Amen. Dia makasitraka ny amin'ny fanontaniana madame pasteur tena zany tokoa fa tena atao ponay koa ianao nareo mivady moa zany izay nanokatra an'izao fiangonana izao dia amin'ny fiainam-panahinay manokana moa zany efa voalazako tetsy aloha ihany fa aminay manokana aloha zany dia tena ohatrany hoe fiainana andavanandro ihany tsy dia misy hoe fiainam-panahy mitongana na ohatran'izany fa ny mampalahelo fotsiny indraindray amin'ireo ravavy zany amin'izao dia tena hoe maro ireo ravavy tsy avelan'ny patron no mivoaka surtout hoe maheno hoe daora dia tena zara amin'ny patron raha ireo mpanararoatra moa zany dia ireo patron mpanao tsindry azo lena ho an'ireo ankizy ihany fa ho aminay mpendraikitra moa zany aloha dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra zay zany dia hoe tsy ndriko manokana foana ilay mpendraikitra satria hoe tena hoe miavaka satria aminay mpendraikitra zany dia hoe tsisy ny sakatsakana tsisy ny hoe fatahorana tena hoe taitra araky ny voalazan'ny teny Ravavelalia hoe taitra rehefa mipoaka le zavatra satria tena ohatrany hoe mampiainga le zavatra ny anaty fona ao mihitsy zany le fidoboka le izy fa avy eo kosa nefa ny anao zany dia hoe calme tena hoe tsisy ny orooro tsisy ny tahotra fa ohatry ny fiainana andavanandro ihany dia tena amiko manokana moa zany dia tena hoe tsy hitako izay fiovana satria zany efa hoe lefa voalaza ao anatin'ny baiboly hoe tsy maintsy isy eo zao zavatra rehetrarehetra ao dia vonina araky ny témoignage ravavy very moa zany dia tena hoe ninina mbola hitsanga
dia tena vonina hiatrika fa ny tompo manana hevitra iverana hoe eto be no farany ny fiainana sa hoe fahafatesana moa zany sa fiaviany Jesosy dia ray amin'ireo izay sitrapon'ny tompo no fitateraka fa ny amin'ny fiainam-panahy moa zany dia tsisy hoe zavatra miova raha ny amiko manokana dia meko andravavy Elaly indray fitenenana. Amen. Mankasitraka araka ny efa hitantsika amin'ny baiboly moa efa hoe fantomanana antsika fa efa akaiky Jesosy dia arakarak'izay zany dia fahitana hoe firenena miady amin'ny firenena, fanjakana miady amin'ny fanjakana, ny horohoro-tany efa nandalo taty dia arak'izay dia hoe tena mampiorina mafy amin'ny Jesosy tena hoe fiainam-panahy aloha amin'izao tsisy mihitsy hoe mangatsitsika na matoto fa vao maika tena atao mihitsy izay ampirehatra miredareda satria izay ny tediavin'i Jesosy hoe mila fiangonana mirehatra, mila mitombo amin'ny fahamasinana, mila manao ny sitrapon'Andriamanitra miala amin'ny ratsy mihitsy dia tena hoe miezaka zany manatratra an'izay hoe efa akaiky Jesosy dia atao mihitsy tena ampiorina tanteraka fa tsy erikerika intsony dia anisan'ny ataona ifoana koa moa zany hoe araka ny hoe fitondranam-bavaka andreo ravavy misy ny tsy afaka mivoaka, misy ny tena hoe efa mangatsitsika arakarak'izay hoe tsy mivoaka izay dia ilay mpampiasa moa tena ampiasain'ny devoly mihitsy ataony devoly fitaovana hoe tena ampiala an'ilay mpino mihitsy ampiala amin'ny fiangonana amin'Andriamanitra dia mitondram-bavaka foana an'izy ireny izay misy ihany koa moa tena hoe mangata-bavaka manokana mihitsy noho ny hoe satria rehefa tsy tafavavaka ianao dia tafiditra ny asan'ny devoly lasa tafiditra ny misy ady olana aretina zavatra be da be ny afafon'ny Satana dia fitondranam-bavaka zany anisany ihany koa fa mampahery an'ireo fiangonana ireo ravavinay tsy afaka mivoaka. Dia eto moa zany dia sotra manokana ny pasteur Mario madame Invitina ianareo mivady sy nareo izay mpanompon'Andriamanitra rehetra efa namangy anay taty fa tena hoe mampahery anay ny fahatongavanareo na ny fahitanay anareo fotsiny ary hoe tonga mamangy anay aty tamin'ny herintaona moa efa fantatsika efa hizoron'ny pasteur Vavolombelona foana hoe nipoaka ny ady tany Israel sy inona ilay nisy an'ilay ady iny dia nefa zareo tonga ihany herinandro tao aorianany tonga taty ihany tsisy ninina taty fa tany ilay izy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa rehefa tena hoe voninahino ny asan'Andriamanitra tena hoe amafy zany amafy amin'ireo izay mbola lavitra an'i Jesosy dia tsisy mahasakana mihitsy rehefa Jesosy no miasa dia tsisy mahasakana dia voninahitra ho an'i Jesosy mankasitraka indrindra ny amin'ny fijoroan'ny fiangonana satria za manokana moa zany dia tato mihitsy vao tena niory dia efa maro be koa ny zavatra sedra ny lalovako fa vao maika nampijoro azy zany voninahitra ho an'i Jesosy dia mankasitraka indrindra pasteur mivady dia misaotra antsika rehetrarehetra mpiara-manompo manohana anay fa efa fantatra zany hoe efa akaiky Jesosy matony zavatra rehetra miseho ohatr'izao hoe tsy maintsy ho levina daholo ho potika ny zavatra rehetra fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levina dia tena hoe miorina mafy amin'ny tenin'Andriamanitra mba tena hijoro hatramin'ny farany dia voninahitra ho an'i Jesosy mankasitraka amin'ny fitenenany. Dia voninahitra ho an'ny tompo manome fanantenana izay fa rehefa milamina indray ny vavy indray izay hamangy raha sitrapon'ny tompo satria efa any ny fonay ary aminareo ny bao any dia mifaly zay mahita mifanatro tava aminareo indray raha men'ny tompo fahafahana indray mandeha dia tonga somatsara indray izay mijoro tsara daholo maheriza daholo fa na tsy eo ny aty tsika dia ary indray tsika miona mandrakizay hiara idera hiara ifaly hiara itsinjaka eo anatria amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakizay ka dia samy mahery tsara daholo voninahitra amin'ny tompo. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Ia, ravavy malala taty Elisao dia mbola manana fanontaniana nareo alohan'ny agatahako ny teknisiana satria mbola misy sary alefa aorianan'ny fanontaniana izay apetrakareo. Tsy manana fanontaniana intsony fa raha manana fanontaniana ravavy Eli dia omeko anao ny fitenenana. Fanontaniana hafa kely koa raha fanontaniako hoe mitantara vaovao tsy mampaninona loatra nareo hoe manao reportage mitantara zava-misy tsisy manenjika tsy
manahoana ny passage makitsymakiroa mitantara vaovao maneran-tany ohatrany tany Egypte zao dia hoe misy polisy arianana ary misy polisy manahoana ny déplacement tsisy atahorana mihitsy ve misy misavasava ve sa rehefa inona misy misavasava sa tsisy an'izany mihitsy. Ia, raisiko fitenena Lora Vavy Claudine azafady témoignage moa za tena fa za zany nanomboka 2015 na 2009 za tonga teto dia 2015 nanomboka tsy nanana taratasy dia tao anatin'izay zany nataony Jesosy ny fanena tamin'ny rahavavy tarika anandro vavaka tao amin'ilay fiangonana ny vavahako voalohany io dia tena tsapako mihitsy zany hoe fitondran'Andriamanitra ihany koa le nandehanana aty satria taty vao nanotena ho an'i Jesosy taty vao tena nandroso dia tao anatin'izay ny taratasiko vao tamin'ny mois de mars teo mivita voninahitra ho an'i Jesosy dia tao anatin'izay période lava be izay tsy nanana taratasy nefa za dia mivoaka isana lahady misy polisy eny an-dalana fa za aloha tena hoe isorako an'i Jesosy ny fiarovany tsisy ny savizany mihitsy nandritran'izay 7 taona tsy nanana taratasy dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatiny satria mantsy zany tiako tsindrina kely za niasa tamin'ny silamo tamin'izay io tsy nanana taratasy io fa tena masika be tena hoe izay zany le fanamboaran'ny tompo hoe mila fantatrao fa mila amboarina ny fonao amboarina ny toetsainao amboarina mihitsy ianao rehetrarehetra izay ianao vao afaka voarisy lahatra zany no tena ho an'i Jesosy dia masika be le mpampiasa tsisy ipetrahana mihitsy maraina pahalin'ny andro isanandro dia tsy mahazo mandray an'ity telefony ity nanana groupe ihany ako fivavahana fa esorony foana ny internet nefa za 2 mois fotsiny niasa tao aminazy dia angamba ataoko hoe intelo to ty ny telefoninao dia esorina ny internet fa io telefony foana tsy manora raha zao dia tena hoe masika zany olo zany Siriana dia tany amin'izareo koa zany nisy ady tamin'io dia misy dizera bomba be tsy haiko moa zany hoe iza niady tamin'ny tany dia zareo zany mividy trano taty a Liban dia ohatrany hoe efa voadona tany ny sainy amin'le potika amin'ny fanahana ny ohatr'izany potika ny tranony dia zay mifahalalako hoe zay napasika na tsy haiko na zareo mihitsy nefa masika le silamo dia zay nampatonga na tsisy taratasy satria tsy zakako le asa dia niala tao 2 mois dia sady tsy nandray karama ny taratasiko tsy nomeny dia teo zany natonga na hoe fanena tamin'ny namana nitarika anandro vavaka tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy hoe hitady vola fotsiny noho ny tsy fanarana fahasahiranana fa fanovany Jesosy ny fiainako mihitsy no nitondrany anahy eto ary matoza mbola tavela teto tao anatin'izay 7 taona izay tsisy nanontany taratasy anahy mihitsy fa za mivoaka hitana lahady dia mandeha mivavaka dia zay zany fitondrany tompo nataon'Andriamanitra fanena amin'ity mpampiasako ity nefa ny mpampiasako ramatoa anankiray fanizana ny nanao ny taratasy dia tena hitako mihitsy ny hoe fitiavan'Andriamanitra hoe rehefa manoko ianao dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny dia ration Jesosy mihitsy izay hoe ato nitondrako anao dia ato izy rery dia miteny fotsiny hoe za mivavaka dia ndana tsisy olo nefa dia tato no vita ny taratasy mpampiasa maromaro kely vitsivitsy ihany nefa nesako tao alohan'izay fa tsisy nanao ny taratasiko satria io ramatoa le silamo nitazona ny taratasiko io zany tsy nentina nanao sinitsy nentina nanao passation mihitsy hoe ho afindra amin'ny olona hafa ny taratasiko fa leritreretin zareo hoe tsy maintsy mody zay foana kanefany tsy izay fihevitry ny olona fa ny fihevitr'Andriamanitra rery ihany Andriamanitra manana ny hevitra heverana antsika dia tato an'ity tonga dia resy lahatra le ramatoa nanao soni dia vita ny taratasiko voninahitra ho an'i Jesosy dia le polisy moa zany misy fotoana ihany misava fa za zany mbola tsy tratran'izay izay fiarovan'ny tompo anahy dia isaorako an'i Jesosy voninahitra ho azy rery ihany dia mankasitraka na amin'ny fitenenana. Amen. Ia, mankasitraka Ravavy Eulalie mbola hiteny Ravavy Malala reko anao fitenenana raha mbola hiteny. Mankasitraka Ravavy
mankasitraka anareo moa izany amin'izay fanampazavana rehetra izay tamin'ny amin'ny zavatra rehetra izay mipartagentsika teo fa tena hoe encourageant izany le fahafantarana an'ilay zavatra rehetrarehetra dia mankasitraka anareo izay angamba ny teniko farany dia ameko anao rahavavy Chantal ny fitenenana. Amen. Voninahitra mentsika an'izay saosy reriany fa alohany tena nakatona antsika an'izao dia mangetaheta hijery sary vidéo misy vidéo kely maromaro sy sary maromaro reto angatahantsika ny eo amin'ny lafiny teknika ao andefan'izay ataony nanorenana ny fiangonana hitantsika moa pasteur mandoko trano fa aleo aloha angamba ny angatahantsika amin'ny teknisiana kely vetivety izay sationana vidéo kely maromaro sy sary maromaro dia avy eo tsika mamarana. Eto moa izany izao tsika mahita andreo rahavavy izay niroso tamin'ny batisa promotion voalohany sa faharoa izy ireo moa izany fa dia ireo hitantsika ireo niroso tamin'ny batisa. Misy amin'izy ireo moa efa lasa modeny à Madagasikara, misy ny mbola any Liban, misy dia efa nentin'ny tompo aty à France. Ireo moa izany rahavavy rehetrarehetra any Liban any isaky ny évangélisation moa izany dia tena tonga daholo ireo malagasy rehetrarehetra. Eto moa izany hitantsika pasteur mandoko trano ny fiangonana Agape ao Daora. Naomena ve rahavavy Eulalie hoe firy moa aiza ho aiza moa aiza ho aiza eo Daora tokoa moa ty fiangonana Agape ty hitantsika amin'izao pasteur fa mandoko trano izy io mandoko ny fiangonana mikarakara ny fiangonan'Andriamanitra. Hitantsika hoe pasteur izy mpanompon'Andriamanitra fa tena miasa koa izy ary tena hitantsika amin'izao hoe tena sady mandray an-tanana izy mandoko izy tena mikarakara ny tsy ny ondry ihany mikarakarainy fa na ny tranon'Andriamanitra ihany koa raha dia tena hitantsika amin'izao hoe mampahery aiza ho aiza eo Daora moa rahavavy Eulalie ny misy ny fiangonantsika io fiangonan'i Jesosy Kristy maneran-tany. Mankasitraka rahavavy Chantal ny fiangonana moa izany Daora io mora hita ihany misy pont ngeda be io ny connexion fa miala tsiny dia mora hita kely ny fiangonana mora hita dia ny tena mahafinaritra moa arak'izao hitantsika izao mpanompon'Andriamanitra rehefa mandalo aty dia tena hoe tsy maintsy misy zavatra miova ao am-piangonana na ny haingon-trano izao hoe mandoko tsy maintsy misy zavatra miova rehefa tonga aty zareo tena hoe isaorana azy be da be fa miasa ihany koa araka ny teny rahavavy Chantal hoe manamboatra mikarakara ny fiangonana sy ny mpino dia mankasitraka rahavavy Eulalie fa mbola anaraka sary kely maromaro ihany tsika mbola eto moa hitantsika ihany pasteur manamboatra ny trano rehetrarehetra manamboatra ny sady mandoko ny manamboatra ny déco ny rehetrarehetra dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny mpanompony izay tsy mikarakara ny ondry fotsiny ihany fa eo ihany koa ny tranon'Andriamanitra. Reto moa izany ny promotion voalohany ireo tamin'ny évangélisation voalohany 2018 izy teo izay natao tany à Liban. Misy amin'izy ireo nefa lasany à Madagasikara, misy amin'izy ireo nefa nanambady, misy amin'izy ireo mbola any dia isaorantsika ny tompo izany. Afaka alefa ihany verana tany sary manaraka azafady. Ireo moa izany mbola ekipa misy ny rahavavy rehetrarehetra any Liban ato moa izany tsika avy nanao batisa mahafinaritra ny mahita ny sary ilaina Jesosy. Amen. Eto moa izany eo iroso amin'ny batisa tamin'ny évangélisation tsy tadidiko ty hoe mois de inona moa ty tsy haiko na 2022 izy ty na 2023 fa alohan'ny hidirana teo amin'ny batisa dia manao fitoam-bavaka eo amoron-dranomasina dia vita ny batisa dia tena mandihy izay ny andalana eny ary tena mahafinaritra hoe afaka hitoriana malalaka tsara mihitsy satria afaka mandihy ny andalana eny ohatra ilay any Madagasikara ireny mihitsy hoe tena mijery an'i Jesosy ny andalana eny mahafinaritra.
vita ny batisa teo dia tena falifaly avy navita batisa fandraisana lehibe reto ny ekipazy voalohany tany Liban miroso amin'ny batisa moa zany izy reto. Isan'ny rahavavy Nadia hitantsika iroso ao anatin'ny batisa. Araka ny tenin'Andriamanitra moa izay minisy atao batisa no vonjena dia manatanteraka ny tenin'Andriamanitra tsika. Dia hitantsika amin'izao hoe miroso amin'ny batisa reto rahavavy reto. Ya. Misy fanontaniana manitikitika kely ny mpijerytsika hoe fahaizany lehilahy tsisy lehilahy ve ny ao amin'ny sady mijery sary ihany tsika tsisy lehilahy afaka amin'ny fiangonana agape any Liban. Fa izy ireo mazava ho azy moa zany fa ny lehilahy misy ny lehilahy ohatrany hoe misy amin'ireo rahavavy zao izay manambady arabo fa any aloha zany tsy dia misy gasy fa mazava ho azy any amin'ny tany arabo presque any amin'ny tany arabo zany dia vehivavy daholo no mandeha miasa any amin'ny tany arabo fa matoa zany misy lehilahy ohatra anatin'ny fiangonana dia misy amin'ireo rahavavitsika manambady arabo dia tonga ao anatin'ny fiangonana fa tsisy lehilahy moa zany any mazava ho azy tsisy lehilahy gasy mety mandeha fa mety misy any soferana ohatran'izany fa vitsy zany lehilahy gasy any amin'ny tany arabo fa vehivavy daholo ny kamarony. Dia ato moa tsika zany mandeha manao piknika amin'ny fiangonana mandeha mivoaka dia hitantsika amin'izao fa hatrany anaty fiara dia tena fiderana foana dia tena mahafinaritra moa makany ary tena mampangitakitaka indray izany hiverinany dia raintsika ny tonga. Dia raina Jesosy dia anniversaire-ny misy moa zany anniversaire misy miprofite ihany koa manao anniversaire etoa tamin'ny évangélisation voalohany dia misy ny gâteau eo aloha eo misy ny logo ny agape maneran-tany. Hitantsika ireo ny missionnaire maromaro izay nandeha tany hitantsika ao ny ranadafaly izay tompony nandraikitra ihany koa mpiara-miasa amintsika ato anatin'ny télévision agape hitantsika ao satria efa tany Liban ihany koa ny tena nanao hiraka nanao asan'Andriamanitra tany maromaro eo nefa tany fa dia mihitsika fa mbola ho invitentsika ihany koa ireo missionnaire rehetrarehetra izay efa nandeha tany Liban ilaza ny zavatra naseho amin'ny tompon-tany mbola batisa ihany hitantsika eto zany hatramin'izao ka dia maro dia maro sary. Soma tsara ny batisa ireo moa zany izy rahavavy natao batisa. Alleluia. Ia voninahitra ho an'i Jesosy irery satria dia satria hijery sarety foana fa tena mampangitakitaka ny fo tokoa ny mahita azy ireny fa dia tena faly dia hitomany mihitsy izay eto mahita an'ilay izy tena teraina ny tompo fa dia izay ngamba aloha no hoe antsika manakatona an'ity fandaharana mahafinaritsika ity manentana antsika indray amin'ny fotoana manaraka amin'ny herintsika mbola hiresaka mikasika ny Liban ihany fa ho faranantsika aloha ngamba ny androany fa dia tena satry dia satry toiziny eto foana izy ity fa izay no hoe antsika manakatona ny fandaharantsika moa dia efa antsika rahana ny amin'ny YouTube ny télévision agape any amin'ny abakabaka efa antsika rahana mivantana avy hatrany ny fandaharana rehetrarehetra izay ataontsika eto dia aza misalasala ihany koa raha ohatra ka mangy atahety ianao te hivahiny atao amin'ny télévision agape maneran-tany dia aza misalasala miantso ny Facebook ny radio agape misy mandray anao foana ao amin'ny site ny radio agape raha miantso ianao dia misy numéro misy contact maromaro ahafahanao miantso dia misy olona mandray anao foana ao dia izay mandray anao fitiavana besady ka izay no hoe antsika manakatona ny fandaharana dia nameko anao rahavavy malala ny fanaranana ny babaka. Eny ary saotra dia mankasitraka antsika rehetra moa zany na hatrany farany dia tena hoe mankasitraka hatrany ny rahavavy Eulalie, rahavavy Claudine,
nanaiko izany ny vahiny eto androany sy nitondra an'ireny vaovao tena hoe mampahery dia misaotra antsika rehetrarehetra moa izany tsy ho voatanisa ny anarana dia ndaontsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra dia mbola ametraka ihany koa raha sitrakareo ireo vavaka ireo namantsika izany satria araka ny henintsika teo dia nisy namana ohatrany hoe tsy tonga tsony somary nangatsiatsika voafefe izany amin'izao fotoana fiotakotahany amin'ny ady izao dia andaontsika hitrotro ambavaka azy ireo izany mba ho sokafan'Andriamanitra ny lalana ho averin'Andriamanitra amin'ny fitiavana voalohany izy ireo dia manasa antsika rehetra andaontsika hisaotra an'Andriamanitra nafitany izao fotoana izao dia mbola midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izay ry Andriamanitra tsara indrindra fa ny fahasoavanao Jesosy no nahatoy izao anay, ny fahasoavanao no nahafitanay sy nahatanterahanay izao émission izao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Ny famindraponao sy ny fahalebiazan'ny paham-ponao Jesosy no mbola nahafahanay ny fampi-encourager teto indray androany, nahafahanay ihany koa nampitombo fahalalana tamin'ny resadresaka izay niarahanay teto dia misaotra tompo amin'ny témoignage de foi izay noentin'ny rahavavinay izay any amin'ny tany miotakotaka any amin'izao fotoana izao dia raha ohatra hoe misy aminay izay mipetraka aty amin'ny tany milamina ka sanatr'izany hoe tafalatsaka ato anatinay ny fimenomenonana sy ny sisa dia mangataka famindrapo avy aminao izay tompo, mamela ny elokay, mamela ny tsy fahatanteranay rehetra dia tsy miafina aminao ihany koa tompo ireo namanay izay voateritery amin'izao ora sy fotoana izao lasa nangatsiatsika ihany koa amin'ireny toerana hoe miady ireny izay hoe voafe izany tsy niverina fa ohatrany hoe niala ny fiangonana na somary nangatsiatsika na somary niemotra tsy fantatray moa fa ianao Jesosy tena hoe mahafantatra azy ireo ary fantatray fa hitanao avy ny toerana misy azy ireo tsirairay avy dia mangataka aminao izay tompo tendreo ny fon'izy ireo amin'izao ora sy fotoana izao fa angio izy ireo tsirairay avy hiverina amin'ilay fitiavana voalohany Jesosy dia mangataka ihany koa izay tompo nitehirizanao hatrany ireo rahavavinay any amin'ny toerana any Libanona any Jesosy, nitehirizanao azy ireo satria ny tenao nefa milaza ihany koa fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao irery ihany ary ny anjelinao dia efa mitoto manodidina ny zanakao tsirairay avy any amin'ireny toerana ireny dia misy mananteny izay tompo fa afaka miantehitra feno, mahatoky feno ary mialoka feno eo ambanin'ny elatrao ireo mpiara-mivavaka aminay, ireo rahavavinay any amin'izany toerana izany dia misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy, misaotra ny amin'izao fandaharana izao dia mametraka feno eo am-pelatananao ny fitohizany ny fiainanay tsirairay avy izay ny fiainanay ara-panahy tompo na ny fiainanay ara-nofo dia apetraka feno eo am-pelatananao ho voninahitra ny anaranao irery ihany dia nidera sy laza ary voninahitra dia homenanao irery ihany tompo fa ianao irery ihany no mendrika izany. Alleluia, amen. Amen. Dia mameso fotoana antsika indray ary amin'ny heriny tahaka an'izao ny fandaharana dia kopakopa tanana ho antsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo.